Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ireo antony fito izay mahatonga tsy ho vavolombelon'i Jehovah mandrakizay. Izay no hoentiko amintsika amin'ity fampianarana manaraka ity. Ity vidéo ity dia natao ho antsika kristianina mba ahafantarantsika izay inoantsika foy Paoly hoe fantatro izay inoko. Ahafahantsika mahay manavaka ny filoantsika amin'ny an'ny hafa. Tsy sanatria famakiana ady amin'ny témoin de Jehovah akory fa tena avantsika, rahalahintsika, anabavintsika ary namantsika ny vavolombelon'i Jehovah. Eo amin'ny lafin'ny finoana no tsy imbonantsika, tsy hitovitantsika hevitra aminy. Ary izay no tiako asongadina amin'izao vidéo izao fa tsy sanatria hoe mankahala na hoe tsy tia vavolombelon'i Jehovah, sanatria. Ny zavatra voalohany izay tiako fantatsika dia kristianina dia hoe apartao izao afatra izao antsika kristianina mba hitan'ireo kristianina namantsika izao fahamarinana samihafa izay ho resahako eto izao. Mba tsy hosodoka fotsiny tsika hoe mampianatra baiboly dia miaino, mampandroso. Fa mba ho fantatsika tsara hoe tena samihafa amin'ny fivavahantsika, ny fivavahan'ny reo avantsika vavolombelon'i Jehovah. Ary farany dia izao mangataka amintsika kristianina ampianaro ny zanakao mialoha izao fampianarana izao mialohan'ny ahatongavany fampianaran'izy ireo anatin'ny sain'ny zanakao. Farany azo ny tonga aloha any nefa ny zanakao kristianina dia ho sahirana ianao rehefa avy eo hanala an'izany ao anatin'ny sain'ny zanakao. Inona avy ireo zavatra anankifito ireo? Ny voalohany dia tiako fantatsika kristianina fa tsy mitovy ny baiboly izay ampiasain'ny témoin de Jehovah sy ny baiboly ampiasain'ny kristianina. Ny azy ny baiboly dia baiboly dika teny tontolo vaovao. Ny testamenta taloha mitovy fa ny testamenta vaovao tena tsy mitovy. Zavatra mety hoe pitsopitso ny madinidinika fa tena sarobidy. Ohatra fotsiny hoe ny teny milaza hoe manambaran'i Jesosy Kristy hoe izy na hoe ao dia ataon'zareo akely sy ikely daholo. Nefa amin'ny antsika dia alehibe sy ilehibe satria maneho fa Andriamanitra tsy toa i Jesosy Kristy tompo. Samihafa izany. Ny faharoa dia izao, tsy mitovy ny Andriamanitra ivavahan'ny reo avantsika vavolombelon'i Jehovah sy ivavahantsika kristianina. Ny azy dia Jehovah ihany no Andriamanitra tsy toa, Jehovah ihany no natao ivavahana. Ary ny fiantsonana io anarana io ihany ny azo mpamonjena. Ny antsika kosa dia tena hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, Andriamanitra telo izay iray. Tena Andriamanitra tsy toa mihitsy amintsika i Jesosy Kristy ary tena natao ivavahana. Tsy eken'ny namantsika reo vavantsika vavolombelon'i Jehovah izany hoe Andriamanitra telo izay iray izany. Ny fahatelo izaho dia mino fa misy ny lanitra, ny paradisa sy ny elo mandrakizay. Amin'ireo avantsika vavolombelon'i Jehovah dia mino ihany izy hoe misy ny elo. Saingy ho avy ny fotoan'andro izay hovidena io elo io dia tsisy olona mihitsy ho any, tsisy olona intsony hipetraka any. Ary ny paradisa ny azy dia eto ambonin'ny tany ny tena paradisa. Misy ilay tenin'Andriamanitra moa ny amin'ny Salamo 4:30 hoe fa 7:30 ny marina andovan'ny tany ka honinao mandrakizay. Anisan'ny anorenan'izy ireo izany fotom-pampianarana izany izay ambarako amintsika kristianina marimarina fa tsy mitovy amin'ny fotom-pampianarana izay ijoroantsika. Ny fahaefatra izao dia mino fa tsy olona 144,000 izany fotsiny no ho any an-danitra no vovonjy. Satria misy ilay tenin'Andriamanitra manko any amin'ny Apokalipsy 4:12 izay anorenan'izy ireo an'izany fampianarana izany. Itsika dia mino fa marobe ny olona vovonjy. Ny malagasy maty martyra fotsiny tamin'ny andron'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina nataondrana valina voalohany nandritra ny 130 taona araka ny tantara dia mahatratra any amin'ny enetsy any. Tamin'ny andron'ny fanenjehana fotsiny ary ny taty aoriana maka marobe ny olona efa voavonjy, ny olona any an-danitra any amin'izany paradisa izany. Fa tsy 144,000 fotsiny. Izay ny finoantsika kristianina izay tsy mitovy amin'ny finoandreo avantsika vavolombelon'i Jehovah. Fa dimy izaho dia mino fa azo fijaliana no nanombohana an'i Jesosy tompo fa tsy poto izany. Ny andreo avantsika témoin de Jehovah dia tena hoe poto no finoandry zareo hoe nanombohana an'i Jesosy Kristy. Ny antsika kosa tena hoe azo fijaliana. Ary azo fijaliantsika io dia misy dikany, misy heviny ny hoe ilay mitsangana fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, ilay mitsivalana fampihavanana ny olona samy olona.
samihafa ny amin'izany. Ary ny fahaenina dia izao dia mino fa ny fiangonana dia toerana masina fa tsy tempoly-tsampy. Am'roavantsika témoin de Jéhovah dia tsy mety miditra fiangonana kristianina mihitsy izy ireo, na misy mariazy, na misy fahoriana, na misy fatina inona na inona, satria aminy dia tempoly-tsampy ny fiangonana kristianina, satria misy azo fijaliana ao. Ny azo fijaliana dia zavatra eny amin'ny fasana, ary ny azo fijaliana dia ataon'ny kristianina lasa sampy kely mihitsy, andoliana anaovana ny rehetra tia ka lasa tsy ankasitrahan'Andriamanitra, fa lasa sampy ilay azo fijaliana. Ilay azo fijaliana raha teo koa hoe fa tsy henono hoe plus fa poto. Dia izany no antony anisany mahatonga azy ireo roavantsika ireo tsy mety miditra amin'ny fiangonana kristianina, fa dia hoe tempoly-tsampy ny fiangonana kristianina. Amintsika dia tena toerana masina ny fiangonana kristianina. Ary ny azo fijaliana dia fahamantarana, fampatsiarovana fotsiny, fa tsy hoe mivavaka amin'ny azo fijaliana tsika na manompo azo fijaliana sanatria. Ary farany dia izao dia mankalaza tsingeritaona naterahana, mankalaza Noely ary manaiky ny famondrana rà. Izany hoe tsingeritaona naterahana izany amin'ny roavantsika témoin de Jéhovah dia tena zavatra hoe fety jentilisa, ary tsy ankasitran'Andriamanitra mihitsy ny fankalazana an'izany amin'izy ireo, tsy ankasitrahan'i Jehovah ny fankalazana, satria ny fiangonana voalohany dia tsy nankalaza an'izany. Itsika dia mino fa tsy hoe izay zavatra tsy nataon'ny fiangonana voalohany dia tsy azontsika atao, fa tsy nanao internet ny fiangonana voalohany fa itsika dia manao an'izany. Ary mikasika ny hoe ny Noely dia hoe fetiny jentilisa izany amin'ny roavantsika témoin de Jéhovah. Tsy fantatra hoe tena 25 décembre tokoa ve ny nahaterahan'i Jesosy, fa dia i Jesosy ara-ny Baiboly ny jerevana araka ny fampianaran'ny roavantsika dia témoin de Jéhovah dia hoe Jesosy aza ny fahafatesany no tiany kokoa ho ankalazana noho ny fahaterahany. Izany no anisany mahatonga azy ireo tsy mety mankalaza Noely, ary ny famondrana rà dia ao anatin'izany ihany koa tsy mety amin'izy ireo, izany hoe mamindra rà izany. Kanefa izaho manokana dia resy lahatra ny amin'ny hoe azo atao tsara ny manome ny rahanao ho an'ny olona ho famonjena azy. Izany rehetrarehetra izany no santionany amin'ireo zavatra izay tsy hitovizan'ny fivavahana témoin de Jéhovah sy ny fivavahana kristianina. Izaho manokana dia mampirisika antsika kristianina mba hahafahantsika mahatadidy azy imprimé zao fampianarana izao, ka rehefa tonga roavantsika témoin de Jéhovah mandondona amin'ny varavarantsika dia aseho ihany manao hoe tsy afaka mandray anao izay noho ny amin'reto antony anankifito reto, satria tsy mitovy ny fivavahantsika, tsy miady aminy isika, tsy manompa azy tsika, tsy miteny ratsy amin'izy ireo tsika, fa tsy ampianarany soratra masina antsika fotsika raha teo koa izany, fa izao kosa aza mampandroso azy, aza miaino azy, satria tsy mitovy, tena tsy mitovy ny fivavahantsika. Ka dia mampahery antsika kristianina rehetra, tena tsy maintsy natao zao vidéo zao, mba hahafantarantsika ny marina, fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ka dia mampahery antsika rehetra ary dia raha nasoanao zao vidéo zao dia zarao, ary asio j'aime koa ny pejy marka 16-15 fa mbola maro ny vidéo kristianina ho hitanao ato anatin'izao pejy izao. Dia samy tenin'Andriamanitra.